dia mbola amin'ny fivaliana trano no ahafahana miaraka amintsika ao anatin'izao fampahirezana foy izao. Mivavakisika Jehovandriamanitra ray eo dia misotranao hatrany izahay, satria raha ity taon'ity fotsiny no jerena dia tsapanay ny fahasoavana izay narotsako, satria tsy nitsahatra fa mitentsina mpahero mandrakariva ianao nanoro lalana mba handraisanay ny fahasoavana. Hifarana ny taona tompo, mangataka ny fanahinao mba hiasa mahery, mahatonga anay ho tonga fandinihan-tena tanteraka, handray ny fanapakevitra tsara hisikitra aminao izay antoka handraisanay ny fahasoavana anaran'nofo naram-panahy. Dia ny anara Jehovah ho fameno mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy, amen. Valomirabantsika amin'ny anaran'i Jesosy, manonona ny fahasoavana sy ny fiadanany tompo amintsika mandrakariva, tonga amin'ny vanim-potoana hifarana nyity taon'ity isika, ary samy nahatsapa fa isan'ny taona mafy izay andrenesina fimonomononana avy etsy averoa. Matetika nefa ny zavatra adinin'ny olona dia ity, eritreretany fa eto amin'ity zao tontolo zao ity andalovana dia hitoerany fiadanana sy ny fahasambarana, hitoerany tena fifaliana tonga lafatra. Ary zany rehetrarehetra zany, iza moa tsy maniry an'izany? Raha mijery fotsiny tsika ny soratra masina dia tsy ahita tena fiadanana tonga lafatra ety amin'ity zao tontolo zao ity, fa tsy maintsy mandaly toe-javatra sarotra mandrakariva mandra-piavan'i Kristy eny amin'ny rahona lanitra. Ary ny teny soratra masina dia milaza fa miaratsy izao fiainana izao, jaona dia nanambara aza ty izao tontolo izao, kanefa dia eto no andanian'ny olona ny rondohany miherin'ny rehetra ady mba hikatsahana zany fiadanana sy fahasambarana zany. Nefa zavatra ity amin'ity zao tontolo zao ity mandalo vetivety, tsy maharitra. Ary zay no sorantsika n'Andriamanitra hoe mbola hafa miaraka amin'Andriamanitra, satria eo amin'Andriamanitra no tena ahitanao an'izany hoe fiadanana sy fahasambarana tsy miankina amin'ny fifaliana ety amin'ity zao tontolo zao ity, na ny fahafinaretana na ny vola, fa tena miankina amin'ilay fanantenana ao anaty, dia ilay tokony omen'i Jesosy Kristy ny amin'ny fiainana mandrakizay, izay ho avy hifarana tokoa ny taona. Ary zay fiafaran'ny taona izay vao avy nandalo ny fety lehibe izay ataon'ny kristianina isika, dia ny krismasy. Dia tsy dia mazava loatra raha zany ao anatin'ny soratra masina, kanefa tsy andeha hiady hevitra amin'izany, fa fankalazana ny fahaterahan'i Kristy, raha zay no hijerevana azy. Ary zay fahaterahan'i Jesosy zay dia tsy le andro akory ny tena zava-dehibe tokony hankalazaina, fa tokony mamantatra inona ny hevitr'Andriamanitra ao anatin'izay hoe fahaterahan'i Jesosy ao anatizay, izay nitsarovana tamin'ity volana Desambra ity. Samy manana daty eritreretan'izay mahatonga ady hevitra tsy mitondra soa ny ankamaroan'ny olona. Fa atsika kosa nefa dia mamantatra ny zava-panahy takian'Andriamanitra ao anatin'le fahaterahan'i Jesosy ao anaty. Tsy mifaly fotsiny hoe tamin'izao izy no teraka, fa manao ahoana izay fahaterahan'i Jesosy ao am-potsika izay, izay mitarika atsika ho amin'ilay ambara hoe fahateraham-baovao, nateraka indray ozy isika kristiana. Ary zay ny manamafy n'ilay tenin'ny Jaona toko voalohany 1:22 hoe zay rehetra nandray azy ozy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay minony anarany nandray an'i Jesosy ho tonga sy mpamonjy, ary misy fifandraisany
am'le afatra nentsika teto hoe fizantoetra ny fanahy matetika moa rehefa hoe mandray an' jesosy de mionona fotsiny miankamaroan'ny kristianina hoe teny fotsiny hoe jesosy midira tompoko de tonga de matoky be fahatany fa efa ao anatin' jesosy ho any zazakely zany de mety fa mahavariana nefa efa amin'anjakiny amin'arivo taonany nandinihana baiboly kanefa na ny olon-dehibe efa tena antom-panazy de mbola izany fisainanjazy zany ihany ny ao an-tsay hoe miteny fotsiny a jesosy hoe midira tompoko de mino fa ao anaty jesosy kristy misy famarinany kely fa ho an'ny zaza tsy mbola mahatakatra zavadalina ny soratra masina ny tenenana an'izany fa rehefa naharitra niaraka tamin'andriamanitra de efa tsy zay intsony fa mila mamantatra an'izay le hoe faterahan' jesosy ao anaty zay de voatakotra ny taona kanefa miaraka amin'izay no ahatserovan'ny kristianina sy zao tontolo zao le faterahan'ny mpamonjy ary rehefa diniatsika ihany ko ny volana farany amin'ny taona matetika ho an'ny olona na misehatra ranofo na misehatra ra-panahy ny misehatry ny indostria sy ny raharaham-barotra sy ny maro isan-karaza de rehefa tonga ny volana desambra io de ao ny vanim-potoana anaovana bilan ny fiainana hoentina mandinika ny zavatra vita tao anatin'ny taona ametrahana fanontaniana tsara ve ny zavatra nataoko sa ratsy raha misehatra ra-barotra de hoe nisy tombony ve sa fatiantoka ka raha matiantoka de io ny vanim-potoana andiniatena hoentina manapa-kevitra mba mamboatra indray ny fiainana hoe tsy takan'izay lasa fatiantoka takan'izay lasa zay a fa mibady tanjona ankendrena azo tombony mety misy nefa mieritreritra hoe tena nety ny zavatra nataony nandritry ny taona kanefa rehefa tonga ny farany taona tahaka an'izao de eo koa ny vanim-potoana andraisana fanapa-kevitra hoe raha nety ny zavatra nataoko tamin'ity taona ty de tiako mbola hitoy zany a ary tokony hioatra bebe koa no zay lasa zay ny zavatra miditra ao amiko fa marina koa zay am'sehatra ra-panahy ny volana desambra tahaka an'izao tsy mifaly fotsiny fa raha mandinika fotsiny tsika hoe le faterahan' jesosy eo koa ny vanim-potoana ametrahana fanontaniana amin'ny tena hoe za le kristianina za le mankalaza ny krismasy mankalaza ny faterahan' jesosy mba efa teraka marina tao anatiko ve jesosy ary azoko ve zay faterahan' jesosy tao anatiko zay arak'le jaona toko voalohany andininy faharoambifolo zay rehetra nandray azy de nomeny hery ho tonga zanak'andriamanitra fa raha takatry ny olona ny zava-miafina mahakasika ny faterahan'ny mpamonjy de nisambatan'olona mihitsy ny tokony ho tonga fandiniatena ho an'izay nahatsapa fa tena tsy nahazo antoka fa jesosy eo anatiny de mamantatra ny soratra masina izy ahoana ny fomba aterahan'ny mpamonjy ao anatiko ho an'izay nanao atsirambana ny fiainam-panahiny a satria mifarana ny taona de ararotona koa io vanim-potoana io tsy anjeny ny andro lava satria mandalo ny fiainana ary inikina ny fiainana mandrak'izay mifandraisana an' jesosy ho tompo sy mpamonjy de mandray fanapa-kevitra ny hery rehetra de atokana mba andraisana an' jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany satria tsisy olona maharitra ety am'ity zao tontolo zao ety araka ny resahantsika hoe mafy ny zavatra nandalovana teo nivony zao tontolo zao ary na de teo amin'ny firenena azy tsy tanisa ny toejavatra mitranga fifidianana nandalo miteraka ka fimonomonona na korotana miteraka tsy fitovizan-kevitra ady anaty tao anatin'le vahoaka ny toejavatra mitranga loza ara-bojanahary ary raha tsy hijery fotsiny ny toejavatra nisy tamin'ity taona ty de le stazy ny fatapahan-drano indrindra amin'ny tanan-dehibe zay tena neopapana de neopapana fa tsy afaka hiteny mihitsy sika hoe tena iza no antony nahatonga n'izany rehetrarehetra zany
fa mila kosa rehefa mitsara de mitsara araka no marina eo anatrehan'izay hoe inona no nahatonga an'izany noho ny Andriamanitra zay ivavahantsika ve de tsy afaka hiditra antsehatra ka tena anao zay hapety ny fiainana eo amin'ny firenena tsy sy ny delestazy sy ny fahatapahan-drano ary afaka mampiasa olona ho am'izany izy fa naninona ny nandalo ny ainatsika zany rehetrarehetra zany mba raingy mipetraka tena mafy tsy zaka raha ve zavatra nitranga tamin'ity taona 424 ity ka mahatonga finonomononana diso tafahoatra eo am'le vahoaka ka entina hanomezantsiny hitsarana ny hafa ametrahana ny andraikitra hoe ny antony mahatonga an'izao de ny mpitondra ny tompon'andraikitra fa tsy mahajery lavitra intsony na de eo misehatra ara-panafra satria Andriamanitra na inona zavatra ataon'ny olona ihany ko rehefa ho adalany olona ka manomboka miala amin'Andriamanitra de misy zavatra avelan'Andriamanitra hitranga mba ho famaizana sy hifampieritreretana ny olona koa mba hiverenany amin'Andriamanitra mpiromotsika teto amin'ny zao mifampahirezana zao tsy efa nyteny misy angery olona mivahaolana de ny vahaolana raha ny firenena ray manontolo ny matahotra an'Andriamanitra ary Andriamanitra tena izy fa tsy zao karazan'Andriamanitra tsona rehetrarehetra zao tena mitondra vahaolana eo amintsika io Andriamanitra io fa sanginona ny de zavatra mitranga fimonomonona za mitranga ity am'ity fiainany ty andengatsika ampitazy zavatra kely fotsiny raha nandinika mieritreritra azy hoe fotoana manahoana misy ny fampahirezana zay mentiko teto am'izao réseaux sociaux zao ary tena tsapako hoe tena fitiavan'Andriamanitra no nahatonga an'izao nanomboka tamin'ny taona 2019 ny tomboka ny coronavirus nanomboka mitondra ny fampahirezana teto amin'ny lafiny anankiray amatompona andraikitra ny vony fiangonana de hoe tapitra mikatona daholo ny fiangonana tsy afaka mivavaka tamin'izany vanim-potoana zany mbola tsy nisy ny fampahirezana zay nitanterahako teo nivony ny réseaux sociaux takan'izao inona raha natao mba hampahirezana ny olona eo anivon'ny fiangonana de natao hoe andaonao fampahirezana namorona gropy natao anatin'le gropy mitombo amin'ny fahalalana any Kristy fampahirezana taty aoriana de niampy an'le fampianarana de inona ny tanàna ny olona hoe na de tsy afaka mivavaka ny am-piangonana ary de misy ny fampahirezana kanefa atao anatin'izay ihany ko de hoe tena mahasoa malagasy rehetra hatramin'ny tompon'andraikitra faratapiny hatramin'ny madinika satria ny afatr'Andriamanitra de afatra mahitsy mitondra fampahirezana sy fanitsiana ho an'ny olona de nanomboka tamin'ny taona 2019 ifaran'ity taona 2024 dimy taona lasa zay dimy taona lasa fampahirezana firy mandalo teto mitondra inona ho an'ny olona zay nandre mitondra inona ho amin'ny fiangonana mitondra inona any kristianina satria tsy hoanina fiangonana tokana fotsiny vatana ny fampahirezana tahak'izao fa nitanjona ankendrena de ho an'ny olon-drehetra zay manana tsofina ka mampiasa réseaux sociaux hatramin'ny mpitondra faratapiny ka hatramin'ny madinika indrindra satria ny tenin'Andriamanitra tsy misy tenin'Andriamanitra hoe anka ny tenin'Andriamanitra tahak'izao de atao natao ho an'ny olona madinika fotsiny ihany fa ny tompon'andraikitra faratapiny eo amin'ny firenena de tsy natao azy zany fa tsy mialonjafy ny tenin'Andriamanitra anatra ho an'ny rehetra satria fiainana eo ambadik'izay dimy taona mitondrana an'izany fa raha mandinika fotsiny taona 2019 2020 2021 mafy angeny nandalovana reo olona tao anatin'izany saingy ririny lasa tsy tsaroana fa ny ainany zany zao tontolo zao izany tsy nitaintaina mafy ny zavatra nandalovana mafy ny fiainana tamin'izany ary tsika angamba zay mandre de mbola vavolombelona nandalo tamin'izany sy ny fahoriana
tena niopapana nanjoany zao tontolo zao manoloana ny fiboana ny sesisesy tsy afaka miasa fiangonana niedy tsy afaka tena nanao ny raharaha andavanandro tena mafy ny zavatra nandalovana misy ny fimonomononana ihany tao anatin' ireny kanefa mafy ny zavatra natao sy ny zavatra mitranga ary mba takatry ny olona ihany hoe tsy avy amin'olombelona na tonga n'le aretina zay ny aopapana ny anjady manerina n'izao tontolo zao niaritra ny olona ary nitady ny vahaolana rehetra ary nanaiky ny afatra rehetra napetraka tamin'ireny misy ny geste barrière mitondra kasibosy manasa tanana fanajana ny elanelana ray metatra nitsahatra mitsy ara-tampiasana ny ekena daholo satria aina no ambony tao anatin'izany rehetrarehetra zany mafy kanefa de telo taona fa velonaina soamatsarotsika no famindrampon'andriamanitra finamono mahatonga mampatsiaro an'izany te ampitahangereo olona izany mafimafy kokoa ny zavatra niaina niainana tamin'ny taona 2019 2020 2021 sa ny zavatra nandalovantsika taona 2024 fa rehefa tena jerevana amin'ny saina tsy miangatra tsisy te hiverina amin'ny zavatra mitranga tamin'ny taona 2019 2020 2021 fa raha misafidy hoe raha samy ho mafy any aloha misafidy ny zavatra mitranga taty amin'ny taona 2024 fa raha mandinika indray nefitsika taizany na be fimonomononana indrindra na be adevitra indrindra na be ny fampitsikerana tsy tany amin'ny taona 2019 2020 2021 nisy ihany nitsikerana tao na teo nivon'ny fitondrana teo nivon'ny mpanao politika teo nivon'ny fivavahana nisy ihany fa raha oharina amin'ny taona 2024 miopapana loatra tamin'ity taona 2024 ity kanefa ny olana nandalovana taona 2024 maivana kokoa no tamin'ny taona 2019 2020 2021 telo taona angarangidina fa tsisy mahita nefa ny olona hoe tena fahasoavan'andriamanitra ngeny na tonga atsika ho tafavoaka tao anatin'izany e ka raha afaka nitondra vahaolana ao atsika ka mbola velonainy tsika amin'izao vanim-potoana zao hoe tena mahagaga ny fomba ny tantanan'andriamanitra sy ny voanina teo nivon'ny firenena fotsiny ary de ina mbola tokony monomonona amin'ity taona 2024 ty mahatoky an'andriamanitra ve tsika ary eo ty teniteny maranako azy satria nitanjona kendrentsika de hoe tena hiditra ao amin'ny taona vaovao mba olona tena nateraka indray olom-baovao olona nandray an' Jesosy tokoa ary hiditra am'le taona vaovao de mba hoe mba tena ahita zava-tsoa tsika mihoatra lavitra noho tamin'ity taona 2024 ty manomboka amin'ny taona 2025 nirariny amin'ny firenena irariny maneva fiangonana mba ho tonga ny fanavaozam-panahy satria nahodika vitsika nahodika vanana miankana amin'ny zava-panahy ny fiainatsika ranofo vanim-potoana tokony andiniha tena zao inona no afatra Korintianina faharoa toko 13 andiny 15 satria fanaovana bilan fiainana fa te hitarika atsika hoe aza ny aranofo fotsiny nanaovana bilan fa ny ara-panahy indrindraindrindra satria raha milamina ny ara-panahinao milamina ny ara-nofonao de ozy ny lazay ny tenin'andriamanitra Korintianina faharoa toko 13 andiny 15 dinio ny tenanareo na mitoetra ny finoana ianareo na tsy izao toetra ny tenanareo mo tsy fantatrareo va ny amin'ny tenanareo fa ao anatinareo Jesosy Kristy raha tsy olona ny laviny ianareo eo zany nametrahana fanontaniana tena ao anatintsika marina ve Jesosy hiditra mitaona vaovao sady le fiainana hatramin'izay ihany mbola fiainatsika sady le fimonomononana hatramin'izay ihany mbola iainatsika sady le tsy fatokisana an'andriamanitra hatramin'izay ihany mbola iainatsika sady mbola tiatsika hitoy ihany ny fahasairanana ka tsy anteheratsika eo amin'andriamanitra fa amin'andriamanitra araky ny teniny hoe raha ny oloko zay natsonao amin'ny anarako izy no avy anetry tena ka hivavaka hitady ny tavako
hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaina amin'ny an-danitra lozy ka hasitrana ny taniny mahatoky an'izany teny zany atsika ary zay no ipetrahan'ny fandinian-tena hoe dinionge ny tenantsika mitoetra ny finoana ave satsia mizaho toetra nge ny tenantsika araka ny tenim-poly tsy fantatrareo ve ozy fa ny tenanareo fa ao anatinareo jesosy tena ao anatsika marina ave fa mino ah fa raha mandray fanapa-kevitra tena andray an' jesosy ho tonga ny fahateraham-baovao ny olona rehetra satria tsika samy tombotena ho mpivavaka daholy ange mpitondra vahaolana eo amin'ny firenetsika io Andriamanitra io mpitondra tompon'andraikitra mpitondra fivavahana nisambatan'olona mpiray firenena matahotra an'Andriamanitra tena tonga amin'ny fahateraham-baovao ao no mony tsy atana ny firenena ao anatin'izany ary zay mivavahantsika eo anatrehan'Andriamanitra voninahitro n'Andriamanitra rirany hivavakisika sotranao Jehovah Andriamanitra ray no ny teny fampahirezana nomenao entinay misainitsaina indray amarana na nytita amin'ny desidiranay amin'ny taona vaovao zay omenao fantatray fao mafy mandrakariva ny zavatra talovana kanefa rehefa miaraka aminao tsy maintsy mivoaka ampandresy ametraka eo ampilatananao ny fiainam-pirenena fiainan'ny fiangonana nisambatan'olona ny tokantrano mba ho tonga ny fanavaozana tanteraka izay natahotra ny tompo mba seho ny voninahitra ao misaotra indrindra ray amin'ny anaran'i Jesosy amen manao veloma tsika amin'ny anaran'i Jesosy nona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika